Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bavamalala fa alipendray ny tenako meno aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikamba anatin'ny vavaka groupe izay maharesy dia manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra, matoky sy mino fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Ary raha misy ara mety salama amin'izao fotoana izao dia inoko fa ny tenin'Andriamanitra izay horenesinao eto androany dia hitondra hery fahasalamanao anao na ara-panahy na ara-nofo. Hikasika anao anie ny tenin'Andriamanitra dia misaotra anao ny fidy an'izao fandarana izao ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Ary teteny aminao hoe tsy lany andro akory ianao ary tsy veriverimena akory ny fotoananao izay laninao eto androany, fa azahoanao hery azahoanao vokatra lehibe dia lehibe tokoa. Ko dia tahiny tompo randrano vao tonga dia teteny aminao tonga soa ianao teteny aminao koa hoe tsy kisendrasendra na tongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany maharetatra amin'ny farany fa zao moa ny atao hoe mitady an'Andriamanitra dia hatramin'izao alina tsika mbola eto mahereza. Ary teteny aminao koa tsy kisendrasendra na tongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mahereza isika tsirairay avy. Ny tokoa tsika rehetra rehefa paketoka androany ranobavitsika Erika no tonga teto niditra teto voalohany androany. Dia menanao ny tsodrano ranobavy Erika, misy teny manao hoe ao amin'ny Isaia 5:12 mivaky manao hoe aminaran'i Jesosy: mijery dia vovonjy ianareo ny fahazatany efatra, fa zany no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Halleluia. Ary any amin'ny farany amin'ny 5:20 amo amin'ny Jehovah nanamarinina ny taranak'Israely rehetra sy ananany rehare. Mijery ho Jehovah dia vovonjy ianareo ny fahazatany rehetra, fa zany no Andriamanitra ary tsy misy hafa. Ary faranany amin'ny 5:20 manao hoe ao amin'ny Jehovah ny nanamarinina ny taranak'Israely rehetra sy ananany rehare. Ranabavy Erika ho anao zany teny zany dia mahasoava dia tahiny tompo. Ranabavy Erika, ranabavy Lina, razana soa Sylvie, tahiny Jesosy, zamina kamaradin'i Jesosy, razana Monika, Aimé Manambotsoa, Kodaniela, Kodaléonie, zamina kamaradin'i Jesosy, Angelina Diamant, Marie Jo, Jessica Patiti, Tina Selikoko, tonga soa, razana soa Sylvie, Yama, Eliza Tsiala, Marina Tiana, tahiny tompo Rodine Marie, tahiny Jesosy Silina Rosemina, Rantalina Marie Charline, Edith Charline, tonga soa, Edith Charline, ohatrany tsy vavaampo letare fa le anarana angamba no niove raha tsy diso Kodaléonie, ao ihany koa i ranabavitsika Eliana, dia ao ihany koa Tsiriambaramiel, dia tahiny tompo ranabavy mihaja Jesosy Mpandresy, Angelina Diamant, Mami Tojo, Erika Anatra, Nambintso Makrina, Fiainana Rakoto, tahiny tompo isika rehetrarehetra. Faly mahitanareo maharetatra amin'ny farany. Androany tsika
ny iaraka amiko eto androany dia nivavaka fanomboana androany dia ranabavitsika razana Monique Mariette. Androany koa dia tondra tena Andriamanitra amintsika eto ranabavitsika Lina, alleluia. Dia nitondra vavaka firenena ranabavitsika Marijo. Reo ny ekipa iaraka amiko eto androany, za moa eto mamelapelatra ny tena Andriamanitra ihany koa. Oelan'ny lanintsika hira ireo toriteny taka ny manzatra ihany. Ndao alohantsika aloha melohan'ny zatra ndao aloha hivavaka metraka amin'ny fotoam-pirentan'Andriamanitra. Ndao ampandrotsika ranabavitsika Mariette, Monique Mariette, hivavaka fanomboana ametraka amin'ny fotoam-pirentan'Andriamanitra. Tain'ny tompo ary ranabavy Monique anao ny fitenenana. Eo indraitsika ilay miandry kely azafady tompoko. Aratsy indrindra amintsika miandry kely azafady. Elaela vao mandeha izy vokatry ny connexion angamba izany, tsy fantatra. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo antsika rehetra izay mpanaraka mivavaka fiambinana amin'izao fotoana izao dia ametraka ny fotoana eo am-pirantanan'Andriamanitra antsika mbola hiaraka mivavaka antsika. Jesosy misaotra anao izay ny fitiavanao anay, mankasitraka betsaka anao izay Jesosy manana satria mbola nifahasoavanao sy fitiavanao na toy izao zahay nitantanana narovinao ny tontolo andronay na hatratr'izao izao alina mangina izao. Ka ankehitriny Jesosy manana isaorana eny anaranao izay rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay, ny fiarovanao anay, fitantananao anay, izay rehetra izay nomenao anay na ho ara-panahy na ara-nofo eny. Jesosy malala misaotra anao zahay vavy taminao avokoa izany rehetra izany. Misaotra ny anjelinao niaro anay, nivoaka trano izay tafimisomany tsara ao an-tokantramonay, nitantaninao ny asanay ary tena hoena tsara fa tia fonanao niaro anay nandritra izany rehetrarehetra izany. Dia salama tsara zahay ka tonga ny fotoana izay ndeha inoanay ny teninao satria melan'izany tokoa izahay Jesosy dia apetraka fiambilantananao izao fotoana anay izao Jesosy malala indrindra fa ny connexion anay ary raha kofindrahanao masina Jesosy malala izany connexion izany amiko amin'ny pastera mivady izay ka aminay tsara iaby sa tokantrano sa amin'izao fotoana izao. Raha kofindrahanao masina Jesosy ary tsy azon'ny volo kitikitiny izany connexion izany Jesosy malala ary tsy mitapatapaka ny fandararana izay ataonay hito amin'ity androany ity fa ahery zahay ary tena hoe voky ny fanahinay izay saraka eto. Misaotra amin'ny zavatra rehetra Jesosy, apetraka am-pirantananao Jesosy ny mpanomponao izay hitondra toriteny ary ny pastera melabelatra ary koa ny vavaka firenena izay tonga eto mihainy koa Jesosy malala ka sy ny fonay mba handray izany teny izany ary tena hoe handray izany mpitiavana ary toetra ao anatinay saintsainay indray amin'izao andro farany izao izany teny maminao izany matoky izay fa hiasa eto ny fananao masina ary ny tananao Jesosy hiasa mahery eto ary voninahitry ny anaranao iray ihany izany rehetra izany. Jesosy malala reto izahay aza atao mpihainy fotsiny fa atao mahay mankatoa ny teninao ary namanaiza mbola lavitra Jesosy apetraka am-pirantananao koa izy raha mbola misy miasa Jesosy anao afainga ny asana ary raha mbola ny andalana Jesosy dia anao afainga ny diany mba ho tonga eto ny olona rehetra izay voafidinao ho tonga eto hiaino izany teny maaminao izany Jesosy ato ka sy ny fona amin'izao fotoana izao mba ho tonga eto izy ho voninahitry ny anaranao ary ihany. Apetraka am-pirantananao ny fotoananay sy izay rehetra izay ataonay eto ho voninahitry ny anaranao ary ihany Jesosy dia raha laza saotra sy voninahitra dia anao hatr'izay ka ho mandrakizay. Halleluia, amen. Alleluia, mankasitraka be dia be andranabavitsika razana Monique isika, Monique Mariette tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto izay dia tahiny tompo ianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana, mankasitraka amin'ny fandraisana anjara dia tombositra mitombo fahasoavana. Jesosy hamary fidianao. Alleluia. Zao ary tsika hienohira aloha tsika. Rehefa hienohiritsika dia ao anatin'ilay hira isika no iomakomana handray baiboly akatoerana tsara. Alleluia. Fa hieno
tenin'Andriamanitra isika. Alleloia. Filazana moa dia veriberina ihany fa amin'ny sabatao avy izao tsika dia fady hanina, ary ny zoma hariva zany ianao no misakafo farana anao zay rehetra hitra fivadikanana eraka aminay amin'ny zoma hariva ianao misakafo farany dia ny sabotsy tontolo tsika tsy sakafo ny alahady tsika tsy sakafo raha tsy efa vita ny fitombavaka rahantsika eto. Ny sabaty tsika miaraka anatin'ny live takany mahazatra fa ny alahady dia ao anaty zoma no natanterahantsika. Tsy misy live ataontsika ny lahady zany fa ao anaty zoma ao tsika nanao fivadikanana. Ny zoma hariva nalaka misy alina ohatr' izao zany raha pitso alina nareo dia afaka mandefa message amiko MP amin'ny compteko moa zany efa fantatrareo compteko efa tsy le radio Akiradio Soviny efa maty fa ty Akiradio Andramoka izao ity ny compteko. Andefasinareo MP amin'io dia raisiko ny anaranareo dia anaovako groupe isika andeha anao ny fivadikanana. Tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra menofinaritra ny antirity dia afetsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tantaniny dia atolotra ao antsika fitiavana zany izy zany.
tena mahafinaritra ny iriny a, irany hafafi izy iny a, tantanin'ny dia no titran'ilay hira ao atsika izay mbola te hieno. Alleluia. Raha tsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsika raha navavitsika Lina artizana de Madagasikara, izy a no hitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ka dia andao rehefa nisotsika izy a. Dia rehefa vita moa ny toroteniny a, dia tiany koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Misy mbola sara be fotsiny a, Bert Sava, Koda Leoni, Ralasiny Apôstôly, Alain, Samina, Solila Fabiola, Nambintsy Makrina, Erika Anatra, Soameva, Eliza Tsiala. Zay ka mbola sinarabeko teo a, dia tahiny tompo ianareo a, tonga soa indihany koa tonga soa. Ndao ary a, ranapavy Lina, anao a ny fitenenana. Andrikely tsika ravana malala ilana tsiny foana. Indreo mandinidinika andranapavy Lina. Andrikely ny toritenitsika. Andrikely tsika. Tsy haiko tany aminareo tany androany fa niako androany ny connexion dia somary nisy fasahirana fasarotana mihitsy tamin'ny maraina iny. Ndao ary lasaritsika. Tahin Jesosy pastera dia tahin Jesosy isika mianakavy izay tonga indray miaraka manaraka izao vavaka fiambinana manitsika izao. Dia satria moa tsika ry havana malala vao nandihy taona vaovao andro vitsivitsy izay, izao no toriteny voalohany andraisako anjara amin'ity taona 2023 tika dia faly tokoa miaraba antsika rehetrarehetra na tratra indray izao taona vaovao izao. Dia ilay Jehova Andriamanitra ray malala tompontsika tena hoe andray tanana ny momba antsika tsiraray avy, ny asa, ny fahasalamana, ny fianarana, ninona izay fanerentsika amin'ity taona vaovao ity dia izy no andray tanana momba antsika tsiraray avy sy ny ankohonantsika. Dia ho samy tratra ny taona manaraka indray raha mbola tahin Jesosy ny fahavelomantsika sy mbola tsy tonga ny amin'ny lanitra izy. Dia raisiko fahasoavana lehibe ho ary havana malala ny fandraisana anjara indray amin'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra amintsika izao. Ka rehefa avonitsika tsiraray avy dia hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Isaia mpaminany toko fa 1:7. Isaia 1:7 andininy 9 ka hatramin'ny 13. Isaia 1:7 andininy 9 ka hatramin'ny 13. Rehefa samy miara-mahitsika dia miaraka maka amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa ry Israely mpanompo sy Jakoba izay novidiako, taranaki Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantaniko avy tany amin'ny farantany ary nantsoko avy tany an-tsisiny, ka nilazako hoe mpanompoka ianao. Efa novidiako ka tsy mba nariako, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro homenatra sy angahiahy izay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy, eny ho levina izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zavapoana izay miady aminao. Fa izao Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao hamonjy anao. Amen. Ny soramandry etsy ambony moa ry havana dia milaza hoe ny fahalehibeazan'i Jehova izay miseho amin'ny fitondrany ny firenena sy ny fiarovan'i Israely, ary ny fanambarany raha teo ny zavatra mbola ho avy. Amen. Raha jerentsika ry havana malala ny
soramandro hoe milaza hoe ny alehibiazan'i Jehova. Raha mandinitsika ry havana raha alaitsika sary hoe miezaka maka sary zany hoe alehibiazan'i Jehova zany, ohatry ny sarotra ihany ny fandiniantsika zany, tsy ho takatry ny saintsika. Tena hoe tsy azo an-tsaina hoe manahoana. Izy moa ny teny hoe ny tany no fitoeran-tongony. Raha ny fitoeran-tongony ny tany, tena lehibe tsy misy toy izany zany Jehova ivavahantsika izany. Tena tsy ho refesy mandidy tokoa ny fahefany, tsy hitanonony ny fahaizany alehibiazany. Tena sarotra amintsika tokoa. Ary indrindra moa tsika tamin'ny sabata lasa teo le nalala fa mitondra anarana maromaro, manana anarana salorana maromaro zany Jehova ivavahantsika izany. Tena hoe ao ny izy hoe Jehova mpiady mahery, Jehova manam-pahefana, Jehova ilay alfa sy omega, Jehova mpanasitrana, Jehova manamasina, Jehova mpiandry, Jehova mahagaga. Zany rehetrarehetra zany ry havana dia hainy atao daholo, manamarika fa tena hoe lehibe tsy hitanonony fahaizan'izany Jehova zany. Ary izany indrindra ry havana malala no nakasika tamin'ity anjara ty toriteny izay hozaraiko amintsika ity tenin'Andriamanitra ity. Ozy izy manao hoe fa ianao kosa ry Israely mpanompoka. Amin'izao fotoan'izao dia tsika ny Israely ny izy tsika io nofidiny io, mpanompo ny tsika satria efa nofidiny araka ny teny. Ianao izay efa notantaniko avy tany amin'ny farantany. Marina tokoa ry havana malala fa raha mandinitsika rehetrarehetra dia avy taiza moa ny haviantsika io. Tany amin'ny sisiny tany farantany ny haviantsika. Nandalo karazam-piainana samy hafa maro tsika rehetrarehetra. Tsy afaka ny olavintsika ireny satria anisan'ny fiainantsika. Tena hoe niaina atao anatin'ny adalana, atao anatin'ny fahotana maro isan-karazany, atao anatin'ny fahasaranana, karazana olana na ara-bola na ara-tokantrano na fahasalamana na ninninina izany. Fa tena hoe nosotonon'Andriamanitra tsika ry havana, efa tamin'izany tsika nefa nofidiny. Natsono izy ary natsoko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariako. Haitsika ry havana na dia tao anatin'ireny olana maro eny ary tsika mieritreritra hoe aiza Andriamanitra, nahoana dia avelany anatin'izao, misy tokoa ve izany Andriamanitra izany? Fa itsika kay ry havana ny tsy nalala, mety tamin'ireny zavatra niainantsika ireny no nitenenany tamintsika, nisy tonany ny saintsika hoe mba hanantona azy. Dia teo eo moa no misy efa mifoha ara-panahy, eo no mbola mafo, mbola tsy miraharaha, mbola variana. Eto izy ry havana dia niteny ato amin'ny andinin'ny 10 hoe aza matahotra anao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Tena tsara ilay Andriamanitsika ry havana, tena hoe mahafa-po ny asa ataony. Tsika mieritreritra hoe mandeha rery, mahavita tena rery, tsy mila izany Andriamanitra izany. Fa tena atao anatin'ny olana dia tena hoe miady rery, miasa saina rery, mitodika tany amin'ny fianakaviana, mitodika any amin'ny namana, miantso vonjy any amin'ny manodidina, any amin'ny mpiara-miasa, amin'izaniza izay azontsika hitodihana. Kanefa indraindray tena hoe adinontsika ilay Andriamanitra izay akaiky atsika. Tena tsy lavitra fa eo akaikintsika miaraka amintsika isanandro. Adinontsika izy ry havana. Ary eto izy dia mampatsiahy milaza amintsika hoe aza matahotra anao fa momba anao aho. Tena teny feno fampaharezana be izany ry havana, tsy ahita teny mamy toy izany tsika. Tokony tsy atahotra tsika raha izany. Ho anao, ho antsika rehetra izay mbola anatin'ny olana lehibe amin'izao fotoana izao. Fotoana izao ry havana, miantso atsika Jesosy Kristy. Miantso atsika ilay manam-pahefana, ilay hanitokana tena mahafantatra atsika.
Ny olona mantsy ry havana dia fantatsika hoe olombelona ihany ary voafetra ny fahalalan'ny olombelona, voafetra ny zavatra hoe ahafahan'ny olombelona manampy atsika, na ny havana izany na ny namana izany izy voafetra. Indraindray mety tsy mifanaraka amin'ny eritrerintsika ohatra ny fanampiana ataon'izy ireo sy izay vahaolana entin'izy ireo. Fa eto ry havana, i Andriamanitra dia miteny amintsika hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Fotoana izao ry havana tsy toditodiantsika visy havanana intsony fa indrindra moa, indrindra itsika izay mbola mifikitra misampy ry havana malalo, ny sampy ny ody tsy mitondra makaizy ireny ry havana, mety hoe sarisarina famonjena fotsiny no vitan'ireny, mety amin'ny fotoana fotsiny, mety hoe hitanao navaly ny olanao, mitondra vahaolana kely anao, fa sandoka ireny ry havana, sandoka sampy, tena toy ny manompotompo roa ireny ry havana. Alan'Andriamanitra no ny olona mifikitra sy mbola mitoky amin'ny sampy. Ireny mbola manao fomban-drazana isan-karazany ireny, tena alan'Andriamanitra, tena hoe manao an'Andriamanitra tsy misy. Sampy daholo ireny rehetrarehetra ireny ry havana malalo. Ka eto matoa izao tenin'Andriamanitra izao milatsaka amintsika tonga amin'izao fotoana izao, dia mbola fitiavan'Andriamanitra ry havana, mbola foazintsika, mbola terintsika hoe fitiavany atsika izany, satria araka ny tentsika izy fa izy dia Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra, afaka mamany olona atsika, na ny aretiny izany, ny nininy izany, miaro atsika amin'ny loza sy ny rofo rehetra izy, tsy ny ody, tsy ny sampy, tsy ny tsinona ry havana, tsy mahavita nininy izany. Vao miasa ary ianao tena hoe maka alan'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny ody sampy izay mbola hitokianao ireny. Olombelona iny anonao rehefa tsy Andriamanitra. Izany nitarihako ny sainao, saintsika tsiraray avy izay mbola mitoky andreny ry havana, miverena alao ireny, tena fadio tony tsy misy, ario. Fa Andriamanitra izay tomponao, Andriamanitra izay inonao, izay teneninao, io Jehovah Andriamanitra raintsika io, dia manamafy hoe aza mierikerika foana avy izao n'Andriamanitra ao, aza matahotra fa mombanao aho. Tantanintsika mitantananao amin'ny tanana ankavanana amin'ny fahamarinako aho, mandehana amin'ny fahamarinana ry havana dia hitanao tsara fa tena hoe tsy hanenenanao izany. Afaka mijoro vavolombelona daholo izay rehetra nandray tompo ny simpamonjy ny fiainany an'i Jesosy Kristy, tena tsy manenina izay ry havana, tena mijoro vavolombelona aminao, amintsika tsiraray avy, fa tena teo izay ny ala, ary tena hoe nitondra fahasoavana ho anay izany Jesosy izany. Mbola miantso anao izy ry havana, mbola miantso atsika tsiraray avy izy, tsy atoritorontsony indrindra amin'izao fotoana efa tongotra izao. Ny toroteny izay zarainy eto amintsika eto ry havana dia tena hoe manentana atsika mihitsy, tsy atoritsony. Satria raha izao mbola miemotra, raha izao mbola mianana sy misalasala ry havana, dia mety malahelo milaza aminao fa overany ianao hoe, overy. Raha ny fiainan'izao toy izao tena be dehibe zavatra mahasarika atsika, mampiemotra atsika, miverena amin'ny Jesosy ry havana. Fa miandranao izy, vonona izy tsy Andriamanitra mitana lolo-po sanatria aminy izany, Andriamanitra fitiavana izy ry havana, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy, afaka hanovan'ny fiainanao amin'ny fomba tsy takatry ny sainao, fa ny any ataonao dia ny matoky azy, ny miverina aminy, tena hoe manana fatokiana tanteraka zato isan-jato aminy ry havana. Fa na inona olanao, na manana olana manodidina ianao, nizaniza makahalanao, tsy ahoanao izany fa Andriamanitra efa mandray anao, miaro anao, hamonjy anao. Na inona zavatra olana mahazo anao, na amin'ny olana amin'ny fiarahamonina izany, na amin'ny asanao izany, na amin'ny fianaranao izany, na amin'ny tokantranonao izany, na amin'ny fitaizanany ankizy izany, na ny inona olanao voavahan'Andriamanitra izany ry havana. Voavahan'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra ianao satria zanak'Andriamanitra ianao, mpanompony mahatoky ianao. Izany no hanetanako antsika tsiraray avy ry havana amin'izao toriteny izao, tena hoe manasanao hitodika, tena hoe andinika kely fotsiny, hoe marina ve izany. Ny Baiboly ry havana dia eo atsika,
tolo-lalana ary tena hoe fiainana ho antsika izany baiboly izany. Raiso raha tsy manana ianao, misy afaka ny hanampy anao. Jesosy afaka ny hanome anao izany satria teny mitondra fiainana ry havana ny tenin'ny baiboly ary indrindra izao fiainana efa miasarotra sy efa tena fahatombotra fahatongavan'i Jesosy izao, tena hoe miantso anao izy. Mety anao iny endasany ry havana malala, ny fiverenanao ny endasany. Aza mitaretrehitra manaitra anao fa Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra ivavahantsika. Koa dia mino sy manantena ry havana malala fa nanampy ary tena hoe nakasika anao izany teny nozaraina taminao izany. Tenin'Andriamanitra mamy tokoa ary tena mampahay tokoa ry havana, mampijoro, mampiverina antsika aminy. Koa dia misaotra an'i Jesosy Kristy, misaotra ny fanamasina tamin'ny fahatanteran'izao toriteny izao. Ary dia voninahitra dia ho averinao anao iray ihany Jehovah ray malalo. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka be dia be andranam-bavitsika lina tao anatin'izany toriteny. Ity toriteny ity io verset io dia verset tena natokana fotsiny mihitsy hanomezana toky, ampaherezana. Na za mihitsy fa misy olona eto tena ho ampaherezan'Andriamanitra manokana androany. Araka ilay tendranam-bavy natao izy moa mahita raha ianao mihitsy iza ny rasan'Andriamanitra, izy koa moa mahita raha ianao olona anankiray io mihitsy androany tonga eto ampaherezan'Andriamanitra manokana ny amin'izany teny izany. Ary misy olona tian'Andriamanitra ampaherezana mihitsy eto mba tsy hatahotra. Za rehefa misy fotoana mandalo ady hiatrika zavatra mafy dia tena iankinako io teny io ry havana malala. Iankinako io teny io satria tena manome toky, tena manome hery, tena hoe mametraka anao, tena mametraka confiance tanteraka anatinao any mihitsy dia mahatonga anao tena hoe andao fa tena eo Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy hamaly fitianao mitombozotra dia mitombo fa soavana ny mpaviriana dia tongava amin'ny ambony indrindra. Isaia 1:7 Soramary dia ny falebiazan'i Jehovah izay miseho amin'ny fitondrany ny firenena sy ny fiarovany Israely ary nanambarany raha toy ny zavatra mbola ho avy. Eto izany ny anehoan'Andriamanitra ny falebiazany dia any amin'ny fitantanan'ny olona. Alleluia. Tena any izany tena anehoan'Andriamanitra ny falebiazany aiza any amin'ny fitantanany ny olona io. Hiatrika zavatra mafy ianao. Alleluia. Fa eo mihitsy ny anehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny falebiazany eo amin'ny fiainanao. Dia ho hitanao izany hoe Andriamanitra ngeza be, Andriamanitra lehibe, mitondra anao amin'ny fomba ngeza be, amin'ny fomba tsy takatry ny saina be. Alleluia. Andiny fahavalo. Ianao kosa ry Israely mpanompoka, ianao kosa milaza izany hoe ianao io, ny aminao kosa atokan'Andriamanitra mihitsy ny amintsika, atokan'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny Israely sy Jakoba izay nividiany. Halleluia. Taranaka Abrahama sakaizako. Hitanareo any am-boalohany Andriamanitra dia efa miteny mihitsy hoe ianao misy vidiny eo amiko. Ny tomba amin'ny vidinao dia mihoatra lavitra. Ianao dia spesial, ianao dia sarobidy, ianao dia olona tena meko tombony manokana. No vidiko. Alleluia. Ianao izay tantariko avy tany amin'ny farany tany ary natsoko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao, efa novidiko ka tsy mbariko. Amin'ny fomba fiteny hafa amin'ny baiboly hafa io teny io hoe ianao izay efa nitantaniko avy tany amin'ny farany tany ary natsoko avy tany an-tsisiny, dia izao ny dikan'io hoe ianao efa novidiko tao anatin'ireo tsara indrindra. Halleluia. Izay koa ny hevitro teny anankiray hoe ianao efa novidiko tao anatin'ireo tsara indrindra, izany hoe efa nisy voafidy maromaro aloha izany tao, ohatrany hoe misy fifaninana izany dia tao aloha ny match éliminatoire raha amin'ny baolina kitra izany, dia efa nomboka nisy nitsongaina dia tafakatra ny carré farany ny demi-finale.
ekipa efatra farany fa mbola ianao indray no fidiana tao anatin'izao. Hoe tenin'Andriamanitra hoe ianao le no fidiko tao anatin'ireo tsara indrindra. Halleloia. Na nisy safidy teo, tsy ianao rery ny tsara teo, nisy tsara koa teo, fa ianao ny tsara indrindra, ianao ny tian'Andriamanitra indrindra. Tena tian'Andriamanitra ianao ry havany. Ary betsaka ny olona mandalo olana sy ady amin'izao fotoana izao fa teneniko anao. Betsaka no miantsoantso sy mitaraina amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Fa za androany te amin'ny metoky anao, mbola hafa amin'Andriamanitra ny feonao io. Misy olona zao any andro amin'izao tsika miteny izao, mandoarika mivavaka ihany koa. Hiarika zavatra mitovitovy avy na mitovitovy avesatra amin'ny zavatra ohatrehanao rapitso. Fa ho takitsiko tenin'Andriamanitra io androany hoe Jehova, ianao efa niteny, ianao izay efa nitantariko avy tany amin'ny farany tany, ary natsioko avy tany an-tsisiny hoe mpanompoka ianao, dia ho takitsika efa Andriamanitra dia miteny tamintsika manao hoe ianao dia efa nofidiko tao anatin'ireny tsara indrindra ireny. Ary eo amin'ny baibolinao mihitsy zany anaty kahianao any, izany no tena marina amin'io. Nofidiko tao anatin'ny tsara indrindra ianao. Tena nahavary tao anatin'ny tsara indrindra ianao. Misy olona amin'izao vavaka koa izy amin'izao fotoana izao dia jerena ny dosie anareo mitovitovy. Tohatra samy problème mitovitovy. Ry havana, mampahiranao androany. Nofidian'Andriamanitra tao anatin'ny maro ianao. Ary nofidiny any hono ny voninahiny. Tena hoe tena io fiainanao io dia tena nofidin'Andriamanitra tahaka ny tableau anankiray. Sambatra ngery havana reny toile, sambatra ngery havana reny taratasy. Nanaovan'ny mpanao hosodoko malaza sary reny. Everinao fa firy ny toile nisy nanoratra tany aloha tany, taratasy nisy nanisy sary. Misy taratasy rehefa aramina zavatra hafa ny fiainany, fa misy taratasy ny avaka nanaovan'ny Van Gogh sy ny Picasso ny sary teo aminy. Mandraky tiany androany ambenana mafy mihitsy any anatina musée zany. Ambenana mafy miaramila karamaina lafo be miambina fotsiny io tableau io. Ary io tableau io dia tena tsy azo tombalana ny vidiny fa tsisy prix io satria lafo loatra io, miavaka loatra io. Hitanareo zany hoe tableau la Joconde zany, anisan'ny tableau lafo indrindra maneran-tany, la Joconde. Tsy haiko raha misy mahafaka mandefa mety tsy azo defasina sary hoe eto amin'ny commentaire. Anisan'ny tableau tena hoe lafo vidy zany la Joconde zany, ary tena tambenana. Dia ina moa zany zany tiako tenenina? Ny fiainantsika ngery havana ka tena teneniko anao fa ny fiainantsika rehetrarehetra io ngery havana ka tena tableau e. Halleloia. Tableau anankiray. Fa io rehefa tonga amin'Andriamanitra mbola tableau tsisy ninina aloha. Halleloia. Mbola tableau tena fotsifotsy, taratasy fotsifotsy aloha. Halleloia. Taratasy fotsiny. Fa asian'Andriamanitra ny asa ny tanany amin'izay dia jeren'ny olona tena tableau miavaka. Tanao hoe problème zay lalovanao io io tableau io fiainanao io tsy hoe fiainanao ny ratsy ka misy olana. Fa nofidin'Andriamanitra io fiainanao io tahaka ny tableau anankiray ho asiana ny soratanany, ho asiana ny sarisary, ho asiana ny dia-tanan'Andriamanitra. Lafilavitra n'olona Joconde ny tableau ampiainanao io e. La Joconde zany raha tsy marano misy ilay sarina vehivavy izao, ilay sarina vehivavy ohatry ny tarehiny finoana kely zanaka iny izy dia misy ilay volo an'iny. Halleloia. Ahoana ilay tenin'Andriamanitra? Nofidiko tao anatin'ny maro ianao. Tsy ompitehany fa fiainanao io akory. Fa anehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany
anehoan'andriamanitra ny falebiazany. Alleloia. Anehoan'andriamanitra ny falebiazany io problème io ny tena amin'ny fomba tena miavaka ny amohan'andriamanitra anao amin'io. Alleloia. Efa nofidiko ka tsy mba nariko. Am'le tapany faharoa am'le 9:7. Io de tena mila tena mandinika tsara tsika mamaky azy. Efa nofidiko, tany aloha tany zany efa nofidiny de tsy mba narino. Tsy hoe efa nofidiko ianao ka tsy mba hariko. Zany hoe misy ady firy eo zany de anyarina any vao tsy hariko fa eto mbola misalasala efatra amin'ny voalohany. Alleluia. Efatra any amin'ny voalohany nofidiny ianao nandalo ady nandalo olana nisedra ny mafy fa tsy naharin'Andriamanitra. Koa nahoana ianao no hariny androany? Koa nahoana ianao no hariny androany? Efa nofidiko ka tsy mba narino. Ny ten'Andriamanitra hoe efa nilazaiko mpanompoka ianao. Any amin'ny Isaia 4:20 ambadika dia misy teny manao hoe misy Andriamanitra tena ao amin'ny Isaia 4:20 ambadika ao misy teny manao hoe ankehitriny Jakobo, Isaia 4:20 ankehitriny Jakobo izao nilazainy Jehovah izay nahary anao sady namorona anao sy Israely. Aza matahotra anao efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao anà. Alleluia. Ay ianao. Zany hoe tena mifaritan'Andriamanitra ho fananany. Dia Andriamanitra firavana miteny moa misy maharombaka azy eo am-pelantanako fa anà misy maharombaka va izay eo am-pelantanako. Nefa ianao anazy ianao eo am-pelantanana dia olana ve dia haharombaka anao? Dia fahavalonao ve dia haharombaka anao? Dia ny mpavola aza matahotra ianao fa momba anao dana aza matahotra. Ao amin'ny Isaia 4:20 aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana zany Andriamanitra ao. Ny olona teny hoe aza matahotra sy teny hoe aza mierikerika dia misy zava-mampatahotra ao zay, misy zava-mampierikerika ao zay. Ary ianao tsy omena tsiny. Zany ny vidin'ny La Joconde. Leonardo da Vinci nanao ny dessiné an'i La Joconde ho an'izay tsy mahalala. Amen. Fiainanao mbola lavitra noho izany, mbola mihoatra lavitra noho ny La Joconde ny soratsoratr'Andriamanitra eo amin'ny tapiloam-piainanao. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa zany Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Miliara mihitsy ve ry tojo? Eo ny verset voalohan'ny Toriny ranabavy Berta. Nefa maromaro sika ny Toriny teto. Mety tsy Berta rery rehefa nitoriva efa nisy maromaro. Ary misaotra anareo satria ahafahana mampahery ny hafa indray ny tenin'Andriamanitra io androany. Aza matahotra dia aza mierikerika. Eo amin'le mampatahotra anao sy mamperikerika mihitsy ny tenenina hoe aza mierikerika. Aza mierikerika. Havana. Mampatahotra izao fiainantsika izao ary mamperikerika. Ary zao raha mandinika ianareo dia tsy misy olana tsy mampatahotra intsony, dia tsy misy problème tsy mamperikerika intsony. Zao tena efa mafy izao fiainantsika izao. Zao lasa mampanahy. Misy fotoana ngeravana amin'izao fotoana izao, misy fotoana aretina kely. Aretina kely amin'ny fotoana tsy ampoizina mahafaty olona. Tadidiko misy namana zay tamin'ireny Covid ireny nalaza, misy amiako any Madagasikara. Andro amin'ny 9:00 hitako izy manao publication. Tompo,
fonjeo ahy marary a Jesosy aho. De jereko ndralany ao amin'ny kantony koa tezitra be am'le any reny, am'le hitanareo hoe am'le hôpitaly tao niny izy iny le fisaboana Covid tamin'izany, tezitra be tsy voaray. Tena tsy rary mihitsy, efa ety le marary mbola tsisy mandray. Amin'ny 9 amin'ny 7 sasany alina amin'ny 10 alina, zany hoe amin'ny 1 aty tamin'izany. Vita fandaharan'olo zao tsika. Jereka efa sarin'olona mitomany. Maty le mitomany le namana. Amin'ny 9 mbola miteny mbola connecté ny tompony compte io amin'ny 9 fa amin'ny 10 alina ny olona sisa nomanoatra amin'ny compte hoe mandriam-piadana. Zany tiako tenanareo zao mamperikerika daholo ny zavatra rehetra. Ny antony dia zao. Io koa kay nitoriny Erika voalohany mahafinaritra zany. Ny zavatra tiako tenanareo dia zao, dinihanareo tsara ange zao ry havana. Ny devoly zao mandrovo tsihy. Dia ny devoly zao hôpitaly Manarapenitra izay mihitsy le izy nanambady Marisalinina misaotra anao. Ny devoly zao mandrovo tsihy. Dia ny devoly zao ezahany daholy na olana kely hidirany atsehatra na olana be hidirany atsehatra. Raha zao androany dia variana mihitsy. Aty aminay aminay moa dia tanàna milama mangingina zay. Dia mandeha tamin'ny atoandro andeha hiasa tamin'ny maraina io. Fa tamin'ny atoandro tsy tadidiko. Tamin'ny atoandro. Dia misy tomobile mivoaka tampoka amin'ny avy eo ambony trottoir, mivoaka tampoka nefa izy camion mandeha. Tsy mandeha mafy, fa vao avy eo amin'ny misy feu mijanona. Dia voadona, hitako mihitsy fa voadona ilay tomobile. Fa tsy voadona be hoe accident mahatsiravina hoe mandeha mafy. Camion mandeha angamba 30 km/h. Dia voadona ilay tomobile kely dia kitsaka mihitsy izy. Dia nandalo ohatran'izao dia nijereko dia simba kely baketin'ilay tomobile zay latsaka amin'ny tany. Tsy sambatra tsisy hoe rano andrika. Lasa nandeha niasa. Dia avy eo nivoaka kely indray avy eo afaka 30 minutes mivoaka avy am-piasana. Dia mandalo eo izy. Tonga eo daholo na ambulance na pompier. Izay mba malemy reto vazaha reto. Izay aiza-aizan'ny accident io amintsika camion efa mianjera fotsiny. Efa karazana accident firy. Dia rehefa voadony zao mbola lasa mitsoaka ihany mandeha. Tsisy ratra tsy tedeo ao pompier dia ohatran'izay hoe accident nahatsiravina tena hoe nanao tonneau ve ny tomobile. Aggraven'ny devoly zao ny fiainana. Ary rehefa dinihana ohatra mamperikerika daholo ny zavatra rehetra. Mamperikerika sady mampatahotra daholo. Zavatra tsy dia namperikerika anao taloha tsy hoe lasa mamperikerika anao. Nareo hoe mandinika zany e. Nareo resy lahatra amin'izany hoe ohatry ny tena resy lahatra hoe ohatry ny lasa mamperikerika raha tena dinihana, mamperikerika daholo ny zavatra rehetra rehetra io. Ohatry ny lasa problème daholo ty zavatra rehetra rehetra ty. Indrindra moa fa ho antsika any Madagasikara dia tena tsy te hiresaka momba an'izay intsony fa mampalahelo ny zavatra mitranga. Fa na nareo any Madagasikara na tsika aty ivelany. Dia teny aminareo hoe andro mampatahotra sy mamperikerika izao, mitombo ny zavatra mamperikerika, mitombo ny fieritkerehana. Fa ty tenin'Andriamanitra tamin'ny Isaia ty tany amin'ny aman'arivorivo taona ny lasa tany mbola teteny aminao tany amin'ny 3 taona lasa tany zao teny zao mahery fa mbola miasa amin'izao. Mbola miasa. Mbola azotsika ekinana. Fa ny zava-mampatahotra tamin'izany, ny zava-mampatahotra ihany koa zao. Ny mamperikerika tamin'izany mbola mamperikerika lavitra koa zao. Fa tsy miova ny tenin'Andriamanitra aza matahotra, ary aza merikerika foana. Fa sady mombanao no izaho no Andriamanitra. Alleluia. Isaia 43 andininy fadimy ange. Ny tena ratra. Isaia 43 aza matahotra fa mombanao hitondra ny taranaka avy any antsinanana sy avy any andrevana no nanangonako anao.
tanao ao ambadika io fiainanao io mbola misy programan'Andriamanitra tsy tafajanona izany no fiainanao hoe tena tavela eto androany hoy Andriamanitra 15:7 aza matahotra fa mombanao a za inge manana programa hitondra ny tanànaka ao avy any antsinanany dia afanendrefana no anangonako anao hoe alleloia zany hoe tsy olana mamperikerika sy mampatahotra hoe hijanonanao izany tsy afaka mistopé atsika izany io olana io izy mba mamperikerika io zany a tsy eo ny fetranao sy Andriamanitra mbola programa lavitra fa miavaratra ho any antsinanana mandalo dingana kely fotsiny ianao fa aza matahotra dia aza merikerika zany Andriamanitra ao mampahery anao a sady mamonjy anao tsy mamonjy fotsiny manampamonjy n'Andriamanitra anao ampahereziny aloha ianao vonjen'Andriamanitra nefa olona mahery mijery afaka miandrandra n'Andriamanitra fa tsy olona mitanondrika olona reraka olona hoe efa torana mihitsy ianao kory ny batain'Andriamanitra mpahereziny aloha ianao fa tsy ny Andriamanitsika tsy tokompanao toko fitaka na mpanao zavatra pokaty mpaherezina fotsiny fa disy fanantenana mampahery anao a te mamonjy anao koa ary zao eny aleo am'le merikerika toke avelona kely am'le aza merikerika fona teo nefa gitsika ny Isaia 2:10 Isaia 2:10 ty misy toko be omeko anao androany zay atrikady rehetrarehetra fa reto amin'ny baibolinao ty Isaia 2:10 indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky afa-tsy atahotra fa Jehovah tompony eriko sy fiderako efa famonjena izy ko amin'ny fifaninana atsakanareo ary any amin'ny loharano mpamonjena taloha ny fatsakana edivana taloha ny fatsakana zany tsy be deaibe taloha ary nefa ny olona be deaibe ary tadiditsika tsara angamba fa ny zanaky jetro ange ry havana naka rano fa tena tsy nika tsy nahazo rano tsy teo mosesy ny aro azy maka rano zany taloha problème misy fotoana tany a Moroni izy mivady dia le tranonay tsisy rano to am'le trano fa maka rano eo ambany any ny pompe dia zay tao moa ny tranon'olona eo fa tena rehefa tonga ny fotoana mandeha le rano ohatry nisaky ny amin'ny firy izy mandeha dia milahatra eo daholo ny olona maka an'le rano fa tsy nahazo rano zay tsy avelan'izareo maka fa olona fahiny dia lasa toy izy rehetra vao maky zay sady tapatapainy mihitsy raha ho vahiny tadidiko zay fotoana foy ihany moa zay tao fa soy ihany fa fotoana foy fa ny ten'Andriamanitra dia mitendry na rameva firy na ondry firy na omby firy na mpisotroanao rano hoy ny tena rano amin'ny fifalinana atsakanareo amin'ny loharano mpamonjena indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky afa-tsy atahotra fa Jehovah tompony eriko sy fidirako efa famonjena na dia ny maka rano azy halleloia dia amin'ny fifalinana atsakanao miaraka amin'Andriamanitra ianao hoy ny ten'Andriamanitra toy enany amin'ny Isaia 1:7 teo aza matahotra anao fa mombanao aza merikerika koa na zany Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarina koa hoy Andriamanitra andeha hanao olona tahaka atsika isika tsika zany dia mila mahafantatra fa Andriamanitra io dia mitovitovy pozy amintsika zao misy loha misy tanana misy tongotra misy vava misy sofina misy maso misy orona raha te hanontany ianao androany akavanana sa akavia Andriamanitra gaucher Andriamanitra sa droitier anao zao inona gaucher zao anao io sa efa manoratra Andriamanitra akavanana maninona mahatonga Andriamanitra akavanana ny fampiasan'Andriamanitra akavanana ohatry anahako izy avy ny gaucher na gaucher rato zao maraza marani-tsaina ny olona gaucher mitantana anao amin'ny tanana kavanana fahamarina koa hitanao
tena tian'Andriamanitra pofona mihitsy aminao androany anomezana toky anao tsy ikavivy Andriamanitra hitantananao tena amin'ny akavanana tsika raha manao zavatra tsara raha anoratra amin'ny akavanana tena mahay raha manoratra amin'ity akavitia tena hafa mihitsy ny soratra tsy mandeha amin'ny laoniny ary raha anao zavatra aindraikaingana dia tanako akavanany tiany miasa marina tianazy zany tena marina tiana zany tena sambatra sady mahay amin'ny anankiray ny anankiray Alleluia apofon'Andriamanitra aminao ary tenen'Andriamanitra aminao raha hitatana ny fiainanao izy tena tany amin'ilay tanana manavanana azy mitanana akavanany fahamarina mihitsy tsy ikavivy mihitsy ahako hitatana anao tena anehoako fahaiza-manao anehoako ny fanepiazako tena hoe tena ozy Andriamanitra ampisehoko anao fa artista mihitsy ahako mitantana an'io fiainanao io tena voakako amin'ny fomba tena tsy takatry ny sainao mihitsy ianao tsy fomban'olombelona fa fomban'Andriamanitra ino izy izy omenatra sainga izy rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy ho levina zay afaka tezitra aminao ny olona afaka mitsangana iady aminao ny olona fa tsy misy lalana ankoatran'ny fahalevonana ho azy ary dia ho tsinitsinina eo anatrehanao tsinitsinina ho Alleluia ho ny ten'Andriamanitra tsy ho tsinitsinina izy ary ho levina ianao zany aza hoe taraina dia tena misy olona tena miady amiko misy olona manao an'izao anahy tsinitsinina reny ho tsinitsinina reny ary ataon'Andriamanitra ho levonin'Andriamanitra ho tediavinao zay mifanditra aminao fa tsy hitanao ny dikan'izany ianao misy nitady ilay mifanditra aminao aiza ary ianao teo aiza ianao ahoana ny tsy ahitana azy mitsokanao izy ho tediavinao zay mifanditra aminao misy mifanditra aminao fa tena atrehanao liona rehefa aka ny haza ny liona dia na bibinina io na bibinina rehefa mitsoka an'le liona dia vome tena azo ny ainy manenjika an'iny sy mamono an'iny vome zany ny liona raha voatra hoe mitsoka le fahavalony dia sady tena hainy tsara mihitsy ny misambotra ny ampitsoahany eny no tonga dia ananany toky efa haza efa ohatra mahita raha koa zany nenjay dia efa mahita ohatra ny poulet saosy mihitsy izy miazakazaka eo aleo fa ny liona n'inona tanjana inona heriny raha le fahavalo enjehany na dia toke sakara no tonga dia mitodika vonina hiatrika azy dia miaohatra kely ny liona dia miaohatra izy dia ohatry manao any ohatry miodikodina mbola ohatry hoe mialaala iny izy loatra ny aniny izy zay vao fa tsy sa tonga dia miataka izy satria fantany fa matoy io verina dia misy eritreretina ihany mila taktika amin'izay mila manova fomba fiady fa tsy mety tsony tonga dia mandrongo tonga dia mandrapaka dia ohatry izany mihitsy ianao arakaraky ny tsoahanao an'io olana arakaraky ny tsoahanao an'io fahavalonao io raha vomenao anazy fa rehefa Andriamanitra mitantana amin'ny tanana akavanany fahamarinana sy momba anao dia izao ny fahavalonao ireo tsinitsinina ireo ary to dia fantatrao ny efa ran'ireo fa ho levonin'Andriamanitra ao donc ianao mihitsy no mitodika mitady azy aiza ary nareo hoe aiza ary ny toyany tsy ho hitanao izy misitrika izy tsy ho hitanao izy ho tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zavapoana izay miady aminao zavapoana zany foana tsy misy ny zavatra rehetra rehefa ampitomboanao aotra na arivo na roa arivo dia aotra foana ka ny zavatra zany ninona beany ninona amarony rehefa izy ny hoe zavapoana dia mitovy amin'ny tsisy izy zay Alleluia ny fahavalonao ampitomboy amin'ny zéro daholo manomboka eto Davida zany nge raha nanahitany Goliath sy nasiany zéro tao na ampitombony zéro tonga dia Goliath fois zéro égale zéro Alleluia raha mbola fois zay iny mbola iny ihany eo
ny sasany moa fois 2 fois nisy sasany ary mahita nisy rehetra mahita ny Goliata fois 10 fois 100 ngeza be sy goavana be. Alleluia. Zavapoana any misy any izy any fa foana zavapoana tsy nanana azy ohatriny hoe inona zany ohatriny hoe tavoangy tsisy rano intsony ao anatiny, ohatriny hoe coca zéro ozy izy ranabavy zéro sucre ozy ny fiteny ohatriny hoe tena hoe vide tsisy ninona. Alleluia. Ohatriny hoe basy tsisy bala ie zany, ohatriny hoe basy misy bala ihany koa fa bala blanc e. Zavapoana. Alleluia. Ohatriny hoe marito be ngeza be nefa pokaty tsisy ninona mihitsy ao anatiny, vita amin'ny baoritra. Zavapoana zany e, zay miady aminao zavapoana raha eo Andriamanitra. Raha eo Andriamanitra. Andriamanitra zany mitantanao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinana dia ny zavatra rehetra eo anoloanao zavapoana tao, tsisy ninona, tsisy dikany. Fa za Jehovah Andriamanitra mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao anao hoe aza matahotra izanao ambonjy anao. Aza matahotra Jehovah Andriamanitra ambonjy anao. Ary za efa tsy tonga fotsiny taminao ty teny ty fa tena noman'Andriamanitra ampahirezana anao androany. Aza matahotra dia aza manahy. Ny ady misy tsy nisy ady zany tao Baiboly. Azon'Andriamanitra tao tsy nampisy ady dia tsisy reny tenin'Andriamanitra reny. Fa navelany nisy ny ady mba ahafahany miteny amin'olona hoe aza matahotra fa za momba anao e. Kina moa ny ombanantsika raha tsisy ady. Fa eo mihitsy Andriamanitra miteny asiko ny ady, fa ataoko hitanao za lehibe noho ny adinao, ataoko hitanao za momba anao. Otahiny tompany antsika rehetrarehetra misaotra ny nanabavitsika aliana any tona zany teny zany fa matoky afa nampahirantsika rehetrarehetra izany. Andriamanitra manaraka pasaona ny ombantsika hitantana antsika aza matahotra, aza merikerika foana, ohatra ny baolina tsisy rivotra zany mihitsy, ohatra ny vilany tsisy vary, vilany tsisy loka, tômôbilina tsisy motera, izy daholo zany. Amen. Mahireza tahiny tompo eno antitytsika dia hivavakintsika ao aorianan'izay. Mahireza daholo.
Alleluia. Sotra Jesosy a sotranao zany amin'ny fitiavanao anay a misotrany amin'ny tezana mpahelezanao anay androany teto de aza velanao Andriamanitra horaraka an-tany a izany fampahelezana teto zany androany. Ninona ohatreanay Jehovah Andriamanitra, ninona zavatra ohatreanay sy olalovanay de momba anay ianao. Androany zay ifidiny tsy erikerika, ifidiny tsy atahotra. Raha manoloana olona antsika ravana de manana safiditsika na tsika manoloana an'io angovotra sy atahotra sy erikerika, na tsika manoloana an'io de tena hoe sady tsy atahotra no tsy angovotra no tsy erikerika. Ka raha ifidy any ravana Andriamanitra raha teo fa nametoky atsika fa omba atsika, andao tsy atahotra, andao tsy erikerika, andaotsika hiarika an'izany olona zany. Andriamanitra rehefa nametoky atsika, zay rehetra namaky an'io teny io, zay rehetra namaky sy nandray sy nino an'io teny io, na iza na mbola afaka firy taona na nizafy avitsika ary mbola amaky an'io de mbola omba nizafy avitsika Andriamanitra. Mbola vetsy avy an'Andriamanitra hierikerika koa ny zafy avitsika na ny zafy ndoalikitsika raha mbola miny koa an'io teny io. Raha mbola manana Baiboly ny taranantsika ka amaky an'io na mbola afaka 50 taona afaka 100 taona, za tena miteny anao fa ahery ohatr' zao koa ny zanaka ny zafy kelitsika ny arinany. Efa io ny nampahery an'ireo olona rehetrarehetra tany aloha tany de tokony hampahery atsika zany. Tsy matahotra isika, mahatoky an'Andriamanitra isika, mahatoky isika, mampahery anao androany mahatoky. Aza merikerika, aza merikerika fa momba atsika Andriamanitra. Tsy mbola fotoana fanarin'Andriamanitra atsika zao ary tsy ho ariny, efa nofidiko tsy mba nariko ny ten'Andriamanitra. Tsy ho arin'Andriamanitra isika, omba asy anao Andriamanitra, omba atsika Andriamanitra. Sao adinonao fa tsy tananakaviga ny hita tanan'Andriamanitra anao ka ikavivizo hoe ahoana ny amoahako an'ity zanako ity, fa tananakavanany fahamarinako ho le Andriamanitra lehibe araka ny tendrana babina hoe tany ny fitoeratongany. Tahaka ny ahoana moa ny alehibe an'izany Andriamanitsika zany ry havana.
taky ny ahoana moa zany alehibe an'izany Andriamanitsika zany fa mbola hita indray ianao ahita fahalehibiazana vaovao indray saotra Jesosy saotra Jehovandriamanitra matoky izay andeha atory amin'ny fiadanam-po filaminana tsaina zay ho atrehanao rapitso dia ho atrehanay satria fantatray fa niza iona aminay zava-pony zany zava-pony ireo ho levona ireo tsy ataona tafajanona ireo ho tsinitsinina zay miady aminay ho tsinitsinina sy zava-pona ninina fedina voaforona melezanay dia fantatray fa zava-pona tsisy ambinindreo satria mombanay ny Andriamanitra saotra Jesosy fa irezo ny olonao asa velanao irery zay asa vela miherikerika izay zay koa efa mifidy ny tsy herikerika fa manan'Andriamanitra tsy mampiherikerika ary Andriamanitra lehibe indrindra amin'ny Andriamanitra rehetra dia matoky anao zay Jehova dia eralaza saotra sy voninahitra ho anao ny amin'ny fotoana teto androany betsaka ny mety tsy nahavita nangataka ninina teto nefa manan-javatra angatan'Andriamanitra fa ho ampy anay androany ny fanatrehanay teto fa fantatray fa rehefa niditra tato anatinay zany teny zany dia fantatray fa mihoatra lavitra amin'izay rehetrezay dia ho ataonao Jehovandriamanitra tsy toa dia eralaza saotra ho anao dia vosa satana fahatro amin'ny ranao tsy afakitsainoka na dia litera ray tamin'izay toriana teto azy androany fa ninina toriana teto dia amoa avy zato eny eo amin'ny fiainanay avokoa ho anao ny voninahitra mandrakizay halleloia amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena no mpandrotsika ny zokintsika Marizô ivavaka ho an'ny firenena tay tompo rahampavy Marizô. Tai Jesosy pasteur dia tai Jesosy tsika rehetrarehetra miaraka ivavaka ary tsika mbola misaotra anao zay ry Jehovandriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra anao zay ny amin'izany teny fampanantenaina lehibe izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity androany fa tena Andriamanitra tsy mandiso fanantenananay tokoa ianao Andriamanitra misaotra ny amin'izany teninao izany fa na dia sarotra aza ny ady atrehanay mpanaradianao amin'izao fotoana izao dia mahatsiaro sambatra izay Jehova mahatsiaro sambatra izay ny amin'ny teninao satria manamarina izany tokoa ianao hoe ny mpanompo izay mpanofidiako dia tsy mba hariko tena hoe fifaliana ho anay zany Andriamanitra maro ny ady atrehana maro ny fahoriana mety lalovanay tsirairay avy fa zany teninao zany mampahery anay zany teninao zany mampijoro anay hatrany Jesosy teninao mampahery anay naiza alehanay aza matahotra fa momba anao ary aza mierikerika foana izany tatanareo amin'ny tanana ka vanafahamarina tena misaotra anao zay Jehovandriamanitra misaotra ny amin'ny tananao mahery zay isakambinanao anay sy ny ankonanay tompo ary amin'ny fiainanay rehetrarehetra ary ampitomboy ao anatinay mandrakariva ny finoana ny teninao fa ny teninao Andriamanitra dia tsy miofo hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra zany matoky izay Andriamanitra fa zany teny rehetra zany dia hilatsaka mpony tsirairay avy izay nanatrika izao fotoana izao tsy handalo fotsiny ihany Andriamanitra ary ho tanterahanao amin'ny fiainanay amin'ny androm-piainanay rehetrarehetra dia tena hoe ombanay tokoa ianao tompo malalo misaotra indrindra ny amin'ny teninao ary androany izay mivavaka manokana ho an'ny firenenay Jehovandriamanitra tsisy miafina aminao zava-misy ao amin'ny firenenay tena miamitombo isan'andro ny faharatiana sy ny fahoriana Jesosy tena hoe mampanampy tsofona sy mampanampy maso ny zavatra rehetrarehetra Jehova fa androany izay misolo mijoro amin'ny banga eto anatrehanao mifona ho an'izany firenena izany tompo malalo tena hoe mbola ho amindranao fo Jehova dia ireo manokana tompo lafiainany tsirairay avy tsy hainay hoe amin'ny fomba ahoana Jehova fa ianao ny Andriamanitra tsy takatry ny saina fantatray fa miainao nay mandrakariva amin'ny fotoana rehetrarehetra ianao dia hamangy ny malagasy ny ianao Jesosy ao ihany koa ireo izay efa manompo anao any amin'izany firenena izany dia hamarino aminy izany teny fikasana mamy be izany Jehova fa tena omban'izy ireo mandrakariva tokoa ny ianao tompo malalo ary tsy hanary mandrakizay ianao na dia ao anatin'ny ady sarotra azy ny mpanomponao any amin'ny firenena iny dia tena hoe ho avahanao sy ombanao tanteraka tokoa Andriamanitra dia ao ihany koa izay mbola mahafoy
tsy mitodika aminao, mbola manao zavatra tsy araka ny sitraponao Jehovah. Irao fananao masina nova ny toerim-pon'ny olona hitodika aminao amin'izao vanim-potoana farany izao Jehovah Andriamanitra, mandraisany famonjena, mandovany ny fiainana mandrakizay, mba hitsarany ihany koa ny amin'ny fahoriana, mandraisany ny teny fikasanao Jehovah, mba ho tanteraka eo amin'ny fiainana sy ny ankonany an'izany. Misaotra Jehovah, aray sara keto izay tsirairay avy reto apetrako ampelantananao sahady ny momba anay, izany teny fikasanao izany anaraka anay tsirairay avy izay nanaraka izao fandarana izao amin'ny ankonanay sy amin'ny lafim-piainanay rehetra Jehovah. Anaraka ary ho tanteraka aminay ny teny fikasanao, satria Andriamanitra tsy mba olombelona ianao ka andaingany amin'ny teny izay lazainay. Misaotra Jehovah Andriamanitra, voninahitra ny eo anao rery any, ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany bavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra nanavavitsika Marie-Jo tamin'izany bavaka mirehatra namaranana ny fotoana izany. Dia Andriamanitra manakireva sao namaly fitianao dia mitombo sitratrany dia mitombo fahasoavana ranabavy Marie-Jo. Misaotra azy tsika, misaotra rehetra koa tonga narika taminay teto androany tapitra ny fandarantsika. Raha mbola tsy tongany amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo samy velonay nasoa matsara daholo tsika dia raha-pitsorentsika eo reto amin'ny 7 ora sasany alina taka mahazatra. Dia raha-pitso alinareo afaka manomboka manoratra amiko MP amin'izay hoe izavy ianareo no hiary ifady anina aminay amin'ny sabata sy amin'ny lahady avy izao. Misy fivadikanina afinaritra izay nataontsika amin'ny sabata sy amin'ny lahady, samy miomana ny amin'izany na ny saina na ny vatana na ny fanahy. Dia ho tahiny tompo fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy mbola afaka mitofana raha miditra ao amin'ny site web ny Akiradio nareo akiradio.radio12345.com dia afaka meno ny Akiradio anao izay mandeha andro aman'alina isan'andro. Misy toeterezaky ny adiny telo amin'ray amin'ny 7:70 maraina, amin'ray amin'ny 7:70 raha pitsy amin'ny 7 maraina averinao zao fandarana izao afaka mbola verina miendray ianao. Samita iny tompo misaotra ranabavitsika Razana Monika bavaka fanombohana, ranabavy Nata amin'ny toloteny mahafinaritra be, ranabavy Marie-Jo tamin'ny bavaka famaranana. Tahiny tompo raha-pitso indray. Halleluia, amen.